Katroka tsara ny amin'ny valora riva tonga ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao antsika manaritra ny araba indray toko lasy toboko vavy ary dia falitafaraka aminao amin'ity takarivan'ny alakamisy fahen'ny volana jolay 17 ity iroso avy hatrany ao anatin'ireo vaovao isika araka ny ahafantarantsika azy mahafapana ny zava-misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao indrindra ao anatin'ny fiomakomanany antoko tiako Madagasikara ny fanamariana ny tsingeritaonany eo ihany koa ny hetsiky ny fahalalahana maneho hevitra zany eo anivon'ny asa fanaovan-gazety zay akoatr'izay ny fitokonana samy hafa tanterahan'ireo mpiasan'ny fadiseranana manambana itokona ihany koa ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara raha amin'ny mikiry ny anao ny hetsika fankalazana ny 15 taonany etsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina ny antoko tiako Madagasikara ny sabotsy avy zao dia andray fepetra entitra ny mpitandro ny filaminana azo heverina noho izany fa mety hisy ny fisamborana ao anatin'ny rehetra raha toa ka misy izay fikasana mbola nohy ny hetsika izay raha ny fampitam-baovao azy avy eo anivony mpitandro ny filaminana. Mbola nanamafy androany ireo tompon'andraikitry ny filaminana eto Antananarivo fa voarara ny hetsika izay kasain'ny antoko timma ho tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny sabotsy avy zao. Efa nahazo ny réquisition avy amin'ny préfet de police izy ireo raha nambarany mpitandro filaminana ireto ka vonona ny ampiatra izany baiko tsy ahafahan'ny antoko timma manatanteraka ny hetsika fankalazana ny 15 taonan'izy ireo izany. Metis noho izany ny fisamborana atao amin'ireo minimandika izany fanapahan-kevitry ny prefekturan'ny polisy izany. Hatramin'io omaly hariva dia efa voadidina miaramila ny kianjan'ny Mahamasina. Nesorin'ireo miaramila nandritra izany ireo banderole izay efa napetraky ny antoko timma tetsy amin'ny kianja. Hatreto aloha dia mbola tsy nahenoana fony avy amin'ny antoko timma ny amin'ny mety anafoanan'izy ireo ny fankalazana ny 15 taonany ijoroan'ny antoko.